efa miroso lavitra sika zao amin'ny atao hoe fanitsina ny rafitry ny tafika na restructuration de l'armée izay ho atolotra ny lehibe ny gouvernement tafaka andro vitsivitsy hodiniany sy hojerena ary ho atolotra ny filoham-pirenena hakana fanapahan-kevitra manoloana zany fanitsina ny rafitry ny tafika zany izay ambarako zany fa hiverina amin'ny hoe tafika anabakabaka, tafika an-dranomasina, tafika tanety ary fanamboarana ny état-major ny tafika sy ny état-major n'ireo tafika samihafa reo. Ary anatin'izany ihany koa dia ny fanitsina ny rafitra fanaovana ny service national satria izy ny service légal izay atao anatin'ny fanompom-pirenena mitambasy zany ary misy ny fanompom-pirenena ivelan'ny tafika ohatran'ny taloha izay andefasantsika ireo tanora malagasy ireo miasa ny amin'ny brigade environnementale any amin'ny ministère ny tontolo iainana na koa manampy ny ministère ny fampianarana satria sahirana ny fanjakana malagasy eo amin'ireo hoe FRAM sy fampianarana ny tanora any ambanivohitra any. Zay zany no fijery faobe ny fanitsinana zany rafitry ny tafika zany.